Ilaina vola kosa ny fampiatranon'ny Madagasikara ilay fivoriana tapon'ny firenena mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay amin'ny taona 1912 mandra-piandry izany anefa efa ao anatin'ny fiomankomanana tanteraka ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Ny taona 1912 tokoa dia ho tontosaina eto Madagasikara ny fivoriana tampon'ny firenena mampiasa ampahana na manontolo ny teny frantsay. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fiomankomahana iatrehana izany. Tao anaty ny fivoriany parlementaire francophonie izay nitanterahana ny 12 sy 14 aprily lasa teo dia nojerena ny momba ny fanomanana izany araky ny nambaran'ny tele-kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika. Efa ao anatin'izay tokoa tsika amin'izao fotoana izao ary efa fantatra moa zany izao efa nitondron'ny filoham-pirenena ny délégué général ny Madagasikara isahana ny francophonie. Ny filoham-pirenena koa moa dia manana ny solitena manokany eo anaty inauguration international Fogavily ny conseiller spécial Hugues Ratsifelana dia ny fantatsika fa itsika efa vonona hatramin'ny ela raha ny fitaovana ny infrastructure efa misy fa tsy maintsy ho atsaraina ho alebiazina satria voninahitry Madagasikara koa no tandrovina amin'io ary indrindra ny asa izay ho ateraky ny fandraisana izany sommet izany dia hitondra asa maro an'ny vahoaka malagasy ary ny fionana ohatrany tony fionan'ireo solombavambahoaka ao anatin'ny francophonie dia fotoana koa hifankahitana zany amin'ny ireny atao hoe mpandray andraikitra sy tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny francophonie iresahana indrindra ny momban'ny hoentimanana amin'izany rehetrarehetra zany ny anjaran'ireo atao hoe partenaire-ntsika ao anatin'ny francophonie. Araka izany dia mbola tsy voafaritra hatreto ny tedi-mbola ilaina amin'ny fandraisana ny fionana tampon'ny OIF izay tontosaina eto amintsika ny taona 1912. Efa mizotra tsikelikely kosa ny fiomanana amin'ny fanatotosana izany.